Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako tratra indray ity andro ity. Mbola somary lava ihany ny lesitsika. Tsika zao mbola ao anatin'ny fiangonana fito ary mamarana ny fiangonana fito. Fa thème mangeza moa no ny anarantsika zany satria tsika koa nanao fifandrefina tamin'ny tombo-kase zany. Dia izay ny somary nalava lesy fa aorianan'ity somary efa ny mandroso afaka mandrositsika zany amin'ny fampianarana. Amin'ny teny ity nefa tsika dia efa tafiditra zany amin'ny fiangonana Laodikia indray. Inona indray ary ity fiangonana Laodikia ity zany? Ka efa nampidirintsika kely ihany izy tamin'ny farany fa alohan'ny zavatra rehetra dia manasantsika harivavaka satria tsy efa manao na inona na inona isika raha tsy mametraka izao fotoana izao ampilatanan'Andriamanitra. Harivavaka ary tsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao izay iray amin'ity anio ity. Ary mametraka izao fampianarana amin'ny teninao izao eo ampilatananao. Eny raha izaho dia fitaovana ihany. Fa ianao ny tompo ny teny. Ary ny teny izay nomenao Andriamanitra dia nambaranao fa ampitaina amin'ny fiangonanao izany. Aokaray ny fanainao masina ne no hiasa amin'ny vahoakanao izay mandre ny teninao mba hitomboana izy ireo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena ary mba hahatongavan'ny maro amin'ny fibebahana eo anatrehanao ka andraisana anao tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Marihana fa ty fampianarana ity dia tsy ho fanaratsiana na fanenjehana fa fitariana ny olona andeha amin'ny fahamarinanao raha sy ny fahamasinanao raha ny fibebahana marina eo anatrehanao. Ary tsy teniko velively fa teninao zany Andriamanitra dia manambara izay lazainao raha io mangataka aminao izay miteny ity. Aokareny ny fanainao masina hiasa amin'ny fahafianoana aminay ka izy no ampianatra anay ny teninao. Aokarainao ny sandratra fa izay hetra iareo ka ny sitraponao tanteraka fa tsy ny anay. Mifona aminao arainy amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Afao izay raha eo amin'ny fahalemena izay malaky mahazo anay. Afao izay amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Eo ampilatananao Kristy no metrahana izany. Dia mangataka aminao Jesosy eo divy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana sy sao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Tafio ny fanainao izay Andriamanitra mba andehananay amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao ary amin'ny fibebahana marina eo anatrehanao. Ary eo ka ny rahanao andrakotra ny tokantrano tsirairay avy, andrakotra ny fampianarana, andrakotra ny fifandraisanay, andrakotra ny fahasalaman'ny tsirairay avy, andrakotra izay mahasana ny fiainan'ny tsirairay avy. Ao ka ny rahanao Jesosy andrakotra izany rehetra izany mba tsy hanasitana fahifanana dia kely azy. Dia ao ka ny fanainao ny koa hiasa ao anatinay mba haharitra izay ny amin'ny fianarana ny teninao. Dia raina ambandraka izay ny anaranao raha io, ny anaran'i Jesosy nanandratanay izany vavaka izany eto anatrehanao. Dia mitenena ary ray aminay ianao mitiany ity fa vonikeny izay vahoakanao. Aoka ny fanainao raha hiasa amin'ny fahafianoana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya, iroso aritsika. Namaranantsika azy moa zany dia efa namaky ny zavatra voasoratra indray tsika tao anatin'ny fiangonana Laodikia izany. Ka tsara angamba verenantsika vakiana mihitsy hoe inona moa ilay zavatra miteneniny tao zany. Verenantsika ilay vakiana kely ilay izy zany. Apokalypsy toko 7 ny 14:20. Apokalypsy toko 7 ny 14:20 ka hatramin'ny 12:20 no miresaka an'ity fiangonana Laodikia ity zany. Vakintsika ary amin'ny anaran'i Jesosy ilay taratasy zany. Ary soratra amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia. Izao no lazain'ny amenina ilay vavolombelona mahatoky sy marina. Izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao fa ho ianao manan-karena sy efa niary fananana beo ka tsy manan-java mahory. Kanjo sy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy
ho tafianao mba tsy sehoin'ny enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahositro ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mahazo toy ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara hisakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara hipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka tamin'iraiko eo amin'ny seza fiandrianana, izay manatsofina aoko izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay indray zany ny teniny amin'ny havatra ny amin'ity fiangonana Laodikia ity izany. Moa araka ny resantsika farany teo hoe aiza moa ny toerana misy an'ity tanànan'ny Laodikia ity zany, dia fantatsika tsara fa any Asia Mineura ihany koa zany misy anazy io, na hoe Asia Minora. Dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia any amin'ny firenena Turka zany no misy anazy io zany. Dia taloha nefa izy io zany io Asia Mineura araka ny resantsika dia tao anatin'ny Empira Romanina, tao anatin'ny Empira Romanina, tao anatin'ny fahefana Romanina izany. Ka ny toerana misy an'ny Laodikia zany dia teo amin'ny 5-10 kilometatra any atsimon'ny Philadelphie zany no toerana misy anazy ity zany. Ary dia nalaza ity zany, nalaza ity tanàna ity ny amin'ny arena izay nisy teo aminy. Nalaza ity tanàna ity tamin'ny centre bancaire izay nisy teo aminy. Izany hoe rehefa misy olona zany, ohatra hoe consul romain ireny tonga any amin'ny faritra Asia Minora iny, tahaka an'ilay Cicéron izay niresantsika zany, dia any Laodikia izy no mandeha maka ny lettre de crédit zany, azahoany vola zany. Dia Laodikia ihany koa zany ny zavatra tena hoe mamaritra ny Laodikia dia zao hoe izy ihany koa dia manana ny volany manokana izy. Na dia tao anatin'ny Empire Romanina izy, ataontsika ohatrany hoe eo zany ohatrany hoe eto Europa zany zao dia hoe monnaie unique ny eto Europa. Dia misy nefa ny tsy nitsofoka tao anatin'ny monnaie unique zany ohatrany hoe tahaka ny hoe Suisse zany zao tsy niditra tamin'izay. Dia manana ny volany manokana zany ny Suisse. Laodikia nefa tao anatin'ny Empire Romanina, ny Romanina zany manana ny volany zany ny Empire Romanina. Fa Laodikia dia zao manana ny volany manokana ihany koa zany Laodikia. Manaraka an'izay, inona ihany koa ny zavatra nisy? Laodikia dia zao mahavita tena izy. Izy zany tsy mba hoe satria eo ambany fahefana Romanina dia zao hoe miandry fanampiana avy any amin'ny administration'ny fanjakana Romanina na avy amin'ny repiblika zany. Fa izy tena mahavita tena mihitsy zany satria izy manan-karena zany. Tsy mila fanampiana avy any ivelany izy. Ohatra antsika resantsika hoe ny ao Madagasikara, firenena sahirana, firenena mahantra, dia rehefa misy problème dia zao mila fanampiana avy any ivelany foana, miankina amin'reto firenena occidental reto foana antsika, dia mindram-bola any amin'ny FMI, any amin'ny Banque mondiale, na any amin'ny BCE, mila fanampiana. Fa izy tsy mila an'izany izy, tsy mila an'izany izy. Ary hita tao anatin'izany mihitsy ny raisintsika tamin'ny ohatra tamin'iny hoe nisy horohorontany tao Laodikia tamin'ny taona faha 120 tao aorianan'i Jesosy Kristy. Dia nanahoana? Rehefa potika ohatr'izay ilay tanàna zany, ohatrany hoe tamin'ny Madagasikara nisy an'ireny ataontsika hoe catastrophe naturelle ireny, ohatrany hoe rivo-doza Batsiray, misy loza mitranga zany, dia zao tonga ny fanampiana. Mandeha mivaovao hoe nandefa fanampiana ny firenena Europeanina ho an'ny Madagasikara ohatra. Fa izy zany zao tsy nila fanampiana avy any Roma izy, fa izy ihany dia efa nanam-bola navita tena teo zany ity tanànan'ny Laodikia ity zany. Nalaza ihany koa i Laodikia zany, tsy hoe nalaza fa Laodikia ihany koa zany dia zao hoe izy zany tena natoko tena mihitsy izy. Hoe zay dia tena tanàna manan-karena izay. Ary manana volamena izay, ny volamenanay dia tena pura ny volamenanay, tena madio ny volamenanay, tsy mifangaro ny volamenanay. Nanana an'izany izy. Ary nanan-karena ihany koa izy amin'ny tany izay midadasika nananany, izay ataontsika hoe amin'ny teny frantsay hoe grand pâturage zany, zany hoe tany mbilina be zany ny tany, sady tany mahavokatra ny tany feno vilona ho an'ny biby fiompy zany. Dia nanana ondry izy. Dia ondry mainty ny tena be dia be tany satria
nalaza ny Laodikia tamin'ny resaka hoe lainina naondro zany amin'le hoe satria le lainina zany le volon'le ondry iny dia avy amin'ny alalan'ny volon'iny ondry iny no anaovana fitafiana zany. Dia nalaza Laodikia tamin'ny fanaovana fitafiana. Nalaza koa izy tamin'ny resaka fitafiana ka tonga daholo ny mpanao commerce na fitafiana ity zany nisy association nitsangana mihitsy tao Laodikia amin'ny resaka hoe fitafiana zany mba hanamboarana prix zany hoe tsy mba azona avantage commercial zany. Dia lasa nisy vondrona mpanao akanjo tao ny fixe prix na lamba zany sy ny akanjo izany tao Laodikia zany. Dia niroborobo be zany izy io tao Laodikia ihany koa zany. Inona koa ny zavatra nisy tao Laodikia nefany? Zavatra nisy tao Laodikia ihany koa dia zao hoe nanana kolira ihany koa ny Laodikia. Kolira zany odi-maso zany io. Dia odi-maso io fanasitranana maso zany io. Dia alefa ny exporteny any amin'ny firenena rehetra manodidina zany izy io ivelan'ny tanànan'ny Laodikia. Zany hoe tamin'ny monde de l'époque hoy ny fitenenana zany tamin'ny monde tamin'izany andro dia manaparitaka an'izany izy mivarotra an'izany izy amin'ny firenena rehetra zay iarahany mifandray aminy zany ara-barotra zany dia mivarotra an'izany Laodikia. Nalaza tamin'izany resaka kolira zany izy na izany odi-maso izany. Dia anankiray ihany koa farany izay tena mamaritra n'ity Laodikia ity zany. Maninona moa tsika tsy maintsy niverina kely tamin'ny resaka hoe tantara iny satria misy fandraisany lehibe amin'izay zany ny fiainam-panahin'ity fiangonana ity zany. Dia ny zavatra anankiray tena mamaritra n'ity fiangonana ity zany dia ity tanàna ity zany dia manana eau minérale ihany koa izy. Zany hoe rano fisotro zany araka ilay satrika ohatrany hoe eau vive reny na eau de source zany na hoe le boisson gazeuse reny ohatrany hoe badois na tsy haiko amin'ny Madagasikara inona ny anaran'ny eau gazeuse reny zany. Fa amin'ilay région zany amin'ny faritra ny Laodikia iny dia nisy toerana volkanika taloha zany, toerana nisy volcan taloha. Dia namoaka rano izy io ka rehefa mivoaka rano zany izy any amin'ny avy any tendrombohitra any zany izy mivoaka rano dia mahamay be io rano io dia midina zany le rano iny mankaty tanàna. Ka amin'ilay antiquité zay efa rava zany misy tanàna efa rava io zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia misy source be dia be eo amin'ilay toerana. Dia eo amin'ilay tanàna zany rehefa avy any tendrombohitra zany le avy any amin'ilay toerana volkanika zany le rano mamay be iny dia tonga eo amin'ilay tanàna. Rehefa tonga eo tanàna izy dia lasa manino? Lasa matimaty zany le rano. Dia io rano io zany ny exploiten'ny zareo lasa eau minérale zany izy io. Dia nalaza tamin'izay zany Laodikia tamin'ilay rano matimaty ity zany izay tonga teo tanànan'ny Laodikia izany. Zay mikasika ny resaka tantara fofoiny fa hititrarintsika zany amin'ny hoe Laodikia. Laodikia, inona moa ny dikany hoe Laodikia zany? Laodikia zany dia misy heviny anankiroa ny Laodikia. Voalohany ny hevitry Laodikia zany dia ny dikany dia zao hoe vahoaka marina. Zay zany voalohany. Ny hevitra ny hoe Laodikia dia hoe vahoaka marina na hoe peuple juste zany. Ny heviny anankiray faharoa dia zao vahoaka ny Fizarana. Zay ny heviny anankiray faharoa. Averiko tsara ilay izy. Ny heviny voalohany zany dia hoe vahoaka marina. Ny heviny faharoa dia vahoaka ny Fizarana. Tamin'ny taonjato fahafiry nisy anazy ity, tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo nisy anazy ity zany, tamin'ny 18e siècle zany no nisy ny mikasika an'ity tantaran'ity fiangonana ity izany. Ary tsy vitany hoe tamin'ny 18e siècle fa hatramin'izao andro iainantsika zao zany. Eo zany ny zavatra resahana satria ny zavatra resahantsika mantsy zao dia miresaka tsika zany le fampitahana zany ara-paminaniana no resahantsika eto zany. Tsy miresaka intsony tsika le hoe fiangonana ara-tantara tamin'ny andron'ny Jaona fa le ara-paminaniana no resahantsika eto satria ny zavatra resahana amin'ny hafatra izay nalefa tamin'ny Laodikia dia zao hoe araka le tenenina tao amin'ny Apokalypsy toko voalohany dia hoe soraty izay zavatra efa hitanao, soraty izay zavatra hatrizay ozy izy, izay zavatra ankehitriny ary ny zavatra ho avy ozy izy. Dia ny zavatra izay resahana eto mikasika ity faminaniana ity dia mikasika ny zavatra ho avy tamin'ny andron'ny Jaona no resahana eto zany. Ka eto zany resaka ara-paminaniana no resahana eto, zavatra efa mitranga amintsika amin'izao vanim-potoana zao zany resahana eto. Ka ity fiangonana Laodikia izay resahana ity zany dia
vanim-potoana nisy azy dia tamin'ny taona 1970 nisy anazy zany ka hatramin'izao vaninandro misy atsika zao zany. Zany hoe c'est l'église de notre temps zany, na hoe ny église amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Ka ninona zany église misy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao? L'église kristianina no resahana eto fa tsy mijery tsika hoe musulman io, atsika hoe tsy kristianina reny ary tsy église ny anazy, ny église ny fa ny azy minaret ny anazy no miantsona ny trano fivavahana. Ny any amin'ny jiosy synagoga ny razana ny azy fa ny kristianina dia église no resahana eto zany. Ka resaka kristianina zany no resahana eto zany. Ka ninona niza zany ny anaram-piangonana omena amin'izao vanim-potoana zao? Rehefa kristianina izy na ataontsika hoe katolika izy na protestanta izy na evangelika izy na adventiste izy, tsy mety ho fantatsika anarana io na tsy haiko zay mety anarana fantatsika io, na rema io na pentécotiste io na baptiste io. Rehefa mety ho fiangonana kristianina zany amin'izao vanim-potoana zao, vaninandro iainantsika zao, dia antsoina hoe Laodikia zany izy amin'izay vanim-potoana zay. Satria nahoana? Ny fiangonana Laodikia no fiangonana fahafito farany. Ny fiangonana Laodikia no fiangonana fahafito farany, ary raha vao miresaka hoe fahafito ianao amin'ny boky ny Apokalypsy zany dia miresaka inona zany? Isa fahafito zany miresaka hoe isa fahafenona zany. Zany hoe miresaka conclusion zany ianao. Tsisy fiangonana intsony zany aorian'ny fiangonana fito io fa io ny fiangonana farany zany raha zay ny azo ilazana anazy. Ary ny zavatra anankiray lehibe ary rehefa mijery an'ity taratasy amin'ny afatra ho an'ny Laodikia ity dia zao ny resaka momba ny farany dia mibahana be ao anatin'io soratra ho an'ny Laodikia io zany, miresaka ny farany izy io, mibahana ao anatin'io texte io zany, ao anatin'io soratra io zany ny resaka hoe momba ny farany. Raha vao miresaka zany ianao hoe farany dia vao manokatra fotsiny ianao le boky dia tonga dia efa zay sahady ny zavatra resahany. Dia tsika moa rehefa mamaky an'le boky ny Apokalypsy zany indrindra niditra teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tsika ka mamaky le taratasy dia inona ny zavatra hitantsika sahady. Tsy maintsy mijery aloha tsika hoe iza no nandefa le afatra zany. Dia rehefa mijery le mandefatra afatra tsika dia Jesosy maka inona foana Jesosy? Misy anarana foana hitondran'i Jesosy le afatra. Ka eto ny anarana hitondran'i Jesosy an'le afatra indray dia mifandray be dia be amin'le resaka hoe farany io zany. Satria miresaka le farany mihitsy izy mikasika le fiangonana Laodikia. Vakitsika kely eo amin'ny Apokalypsy toko 7 ny andinin'ny 4. Apokalypsy toko 7 dia ny andinin'ny tsy 4 diso azafady, andinin'ny 4. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny zavatra resahany io? Dia arak'ilay tenentsika teo hoe le farany resaka momba ny farany io zany mibahana ao anatin'ity taratasy ity. Dia vao manomboka tsika dia efa hitantsika sady zay ao anatin'ny lesonian'i Jesosy Kristy zany ahitantsika an'izay. Ary soratra amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ny amen dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Izao no lazain'ilay amen hozy izy. Iza zany no mitondra ny afatra eto indray? Ilay amen no mitondra ny afatra eto. Iza nefa ny amen? Jesosy Kristy nge ny amen. Jesosy le mitondra ny anarana hoe amen. Ahoana ny afantarantsika hoe Jesosy Kristy ilay amen? Dia hozy izy ilay vavolombelona mahatoky sy marina, ilay nandohany izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Efa hitantsika zany teo amin'le teo amin'le ilay vavolombelona mahatoky sy marina hozy izy. Dia jerentsika ngefa rehefa mijeritsika amin'ilay Jesosy ho avy any amin'ny lanitra any amin'ny Apokalypsy toko 7 verenantsika kely zay dia hitantsika hoe iza ilay vavolombelona mahatoky sy marina resahany io andinin'ny 1. Le vavolombelona mahatoky sy marina andinin'ny 1. Toko 7 andinin'ny 1. Toko 7 dia ny andinin'ny 1. Dia ahoana izy? Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina. Dia ahoana izy teo? Izao no lazain'ilay amen hozy izy dia le vavolombelona mahatoky sy marina. Ilay ny andohan'ny zavatra rehetra hozy izy.
dia eto izy miteny ary nahita ny lanitra voasokatra ka indro nisy soavaly fotsy ary ilay mitaingina azy dia atao hoe matoky sy marina ary ny fahamarinana no itsarany sy adiny. Dia aty amin'ny andininy fa 7 izy amin'ny andininy fa 7 dia iza no ilazany an'ilay vavolombelona matoky sy marina andininy fa 7 ary ny akanjoakanjo voafafy izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra manambara ny Kristy satria hoe izy ny andohany zao zavatra ary rehetra izao ary raha tsisy dia tsisy zao zavatra ary rehetra izao. Jaonina toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy ary zao zavatra rehetra izao na dia iray aza. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofa. Ka raha vao miresaka zany ianao le amen, iza zany no resahana amin'io? Jesosy Kristy zany no resahana amin'io. Andininy fa 4 verenantsika ilay izy teo, toko 7 andininy 4. Dia ahoana izy izy? Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia izao nolazainy amen dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay ny andohany zao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Ny andohany zao zavatra naharian'Andriamanitra izao satria izy no nahariana n'izao rehetra izao. Dia raha vao miteny zany ianao hoe izao nolazain'ilay amen dia inona ny zavatra hitanao amin'izay hoe lazain'ilay amen? Ny dikan'izay zany c'est le mot de la fin zany, fahataperana zany ny zavatra tenenin'izay zavatra zay. Ohatra zao hoe mivavaka ianao dia mamarana ilay vavaka ianao dia hoe amen. Maneho an'i Jesosy ilay hoe amen. Dikan'ilay hoe amen koa dia hoe tanteraka tokoa anie zany. Fa rehefa manao amen koa ianao dia tapitra koa zany zay. C'est le mot de la fin zany, tapitra zany ny fahataperana zany. Ka rehe hoe zao nolazain'ilay amen, inona zany ny hevitra an'izay amen zay? Ny dikan'izay zany dia zao hoe ny fahataterahan'ny teny fikasana zany izay nambaran'Andriamanitra amintsika. Ny fahataterahan'ny teny fikasana izay nambaran'Andriamanitra amintsika sy ny fahataterahana ihany koa ireo vavaka zany nangataka tsika mandra-pahovian'Andriamanitra tonga. C'est le mot de la fin ozy izy ity, ny famaranana ny zavatra rehetra. Izao no lazain'ilay amen dia eo amin'ny Laodikia mihitsy no resahana ilay amen zany. Io zany no fiangonana mamarana ny tantaran'ny tany zany alohan'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra. Dia eto zany Jesosy raha vao miteny manao hoe izao no lazain'ilay amen dia miseho izy amin'ny endrika izy, amin'ny endrik'ilay Andriamanitry ny amen. Satria Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha dia miseho ihany koa amin'ny alalan'io Dieu de l'amen io na ny Andriamanitry ny amen io. Eto zany Jesosy dia miseho amin'ny alalan'izay Andriamanitry ny amen zay. Jerentsika efa any amin'ny Isaia izy miresaka an'izay. Isaia toko 5:20 raisika kely. Isaia toko 5:20 angeto jerentsika. Dia ahoana izy izy? Isaia toko 5:20. Dia vakitsika ny andininy 5:20. Inona ny zavatra resahany? Andininy 5:20. Isaia toko 5:20 dia ny andininy 4:20. Ka izay miarahaba tena ety ambonin'ny tany dia ianao amin'izany amin'ny anaran'ny Andriamanitry ny amen. Ary izay miainaina ety ambonin'ny tany dia ianina amin'ny Andriamanitry ny amen satria efa adino ny fahoriana taloha sady voaafina izany ka tsy hitan'ny masoko izy. Ka izay miarahaba tena ety ambonin'ny tany dia ianao izany amin'ny anaran'ny Andriamanitry ny amen. Ary izay mianina ety ambonin'ny tany dia ianina amin'ny Andriamanitry ny amen satria efa adino ny fahoriana taloha sady voaafina izany ka tsy hitan'ny masoka. Eto zany dia tenenina mihitsy ilay Andriamanitry ny amen. Ilay Andriamanitry ny amen. Ilay teny io teny hoe amin'ny teny Hébreu zany izy io. Nalaina tamin'ny fototeny anankiray atao hoe emeta no nakanana azy io. Dia io fototeny io manana heviny anankiroa izy io zany. Na izy io antsoiny hoe Dieu de l'amen zany na ataony hoe Dieu de vérité. Ka mety manana dikateny hafa tsika dia mety vérité ny hitantsika eo amin'ilay izy. Fa mitovy ihany zany izay zavatra satria fototeny iray no nakana ilay izy. Dia amin'ny
amintsika digateny malagasy tsika ty mihitsy de tena zay mihitsy nylazany aty hoe le andriamanitry ny amenina ozy izy de jereo fa misy soramandry kely ery ambany ery de de ozy izy hoe amenina égale fahamarinana de raha miresaka zany ianao andriamanitry ny amenina andriamanitry ny fahamarinana ihany koa zany ny hevitra n'le izy de inona nefa ny zavatra hitantsika ao anatin'io raha vao miresaka zany ianao ny zavatra hita zany amin'ty le aty amin'ny Isaia 5:5 ty miresaka izy mikasika le hoe andriamanitry ny amenina de ao arinan'izy manambara le hoe andriamanitry ny amenina io inona ny zavatra hitantsika ao anatin'io texte io zany eo amin'le Isaia 5:5 zavatra hitantsika io de miresaka an'le resaka hoe anao lanitra vaovao sy tany vaovao izy andriamanitra anao lanitra vaovao sy tany vaovao izy andriamanitra zany hoe miresaka momba ny création zany andriamanitra de jereo koa nefa ny fahato amin'ny fiangonana Laodikia ihany koa de inona ny zavatra resahany rehefa miresaka izy hoe izao ny lazain'ilay amen de inona ny zavatra resahany io de verenantsika vakina kely le izy le eo amin'ny Apokalypsy 7:4-10 de raisitsika kely inona ny zavatra resahany io Apokalypsy 7:4 de hono izy izao ny lazain'ny amen de ilay vavolombelona matoky sy marina izay niandohany zao zavatra noarian'andriamanitra izao miresaka zany famoronana eto miresaka famoronana zany eto rehefa miteny an'lefa mampiasa an'io anarana Dieu de l'amen io zany andriamanitra de miresaka inona zany izy miresaka famoronana zany de zay nefa ny zavatra ho resahantsika ihany koa anatin'ity lesona ty zany miresaka famoronana efa nyresahantsika kely izy io tamin'ny famaranana ny lesona Philadelphie eto nefa izy miteny izao ny lazain'le amen de ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany zao zavatra noarian'andriamanitra zao miresaka famoronana zany zay de ao amin'le Isaia 5:5 ko de raisitsika izy 7:7 de inona ny resahany io Isaia 5:5 de ny 7:7 de jereo fa aorinan'le resaka amen io de miresaka famoronana ihany koa izy de renantsika vakina kely ny 5:12 aloha de toy antsika amin'ny 7:7 izy rehefa aveo ka izay miarabateny aty ambony tany de anao izany amin'ny anaran'andriamanitry ny amen ary izay mianina ety ambony tany de anina amin'ny andriamanitry ny amen satria efa adiny ny fahoriana taloha sady voafiny izany ka tsy hitany masoko fa indro izao mary lanitra vaovao sy tany vaovao ka tsy ho tsarovana intsony ny taloha na ombio an-tsaina akory aza tonga de manaraka l'izy resaka famoronana ny resahany io ihany koa zany hoe misy fanavaozana zany misy fanavaozana ho ataon'andriamanitra zany anao lanitra vaovao sy tany vaovao andriamanitra miresaka le hoe Dieu de l'amen andriamanitra pahary andriamanitra mpamorona ka eto zany izy raha vao miseho amin'le endrik'le hoe andriamanitry ny amen de inona zany no zavatra sehony zavatra isehony zany de maneho an'le hoe andriamanitra le Dieu de la fin na ihany koa le Dieu de commencement hoe andriamanitra ny farany ary andriamanitra voalohany tsy hoe voalohany andriamanitra farany ary andriamanitra fiandohany zay zany ny zavatra resahany raha vao miresaka zany ianao le Dieu de l'amen na le hoe andriamanitra ny amen de miresaka zany zay mikasika le hoe andriamanitra ny famaranana zany sy andriamanitra ny fiandohana na ny famoronana de hitatsika nefa zay ao am' Jesosy Kristy zay satria Jesosy Kristy de inona Jesosy de milaza fa izao no alpha sy omega izy izao ny voalohany sy farany ny fiandohana sy ny fiafarana Apokalypsy 2:12 miteny an'izay Apokalypsy 2:12 ny 12 Apokalypsy 2:12 de ny 12 de zao ny teneniny hoe indro afangy anao ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany izao no alpha sy omega ny voalohany sy farany ny fiandohana sy ny fiafarana izao no alpha sy omega ny voalohany sy farany ny fiandohana sy ny fiafarana dio zany le maneho an'andriamanitry ny amenna zany sady iny andriamanitry ny farany izy andriamanitry ny famaranana izy
no Andriamanitry ny fiandohana izy. Dia amin'ny Andriamanitry ny amenina zay dia juste ny anton'izay mihitsy dia zao hoe amarana ny tantara izy. Amarana ity tantara n'ity tany ity izy. Nefa izy ihany koa ny anavaozana, izy ihany koa no famoronana, ny andohan'ny zavatra rehetra ihany koa. Indro ataoko tonga vaovao ny zavatra rehetra hozy izy, efa lasa ny zavatra taloha. Maneho an'ilay Andriamanitra mamarana, Andriamanitra mpamorona ihany koa zany. Fa mbola resahantsika rehefa tonga any amin'izay lohateny zay tsika satria hiditra amin'izany tsika rehefa tonga ny erinany zany mikasika ny hoe fanavaozana amin'ny tany ity zany. Zavatra nisy ary dia ity, satria hifarana ny tantaran'ity tany ity, zavatra efa hitantsika tamin'ny lesona teo aloha zany, tamin'ny fifandrifina tamin'ny Fiangonana Filadelfia, tamin'ny tomboka sefahenina. Dia eto izy mbola hitantsika rehefa manomboka ny Fiangonana Laodikia tsika, dia zao hoe raha hifarana ary ny tantaran'ity tany ity zany, dia ilay fiavian'Andriamanitra zany efa tena akaiky. Zay zany no ahafantaranao fa ho avy ny tompo satria efa mifarana ny tantarany tany. Ka raha vao miteny ianao ho farana ny tantarany tany ity dia ho avy ny tompo zany. Dia izay ilay mahatonga azy miteny satria araka ilay resahantsika teo hoe ny resaka momba ny farany dia mibahana atao anatin'ity taratasy ho an'ny Laodikia ity. Dia raha ohatra tapitra zany ny tantarany tany, raha hifarana zany tantarany'ity tany ity, dia manambara ny fiavian'ny tompo zany zay zavatra zay. Dia ao anatin'ilay taratasy anefa dia zao ny zavatra lesahany. Hitantsika ao anatin'ilay taratasy zay toko 7, raha isika ny toko Apokalypsy toko 7 dia ny 20. Dia zao ny teneniny io. Apokalypsy toko 7 20 dia inona zavatra resahany io? Ahoana izy izy? Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihain'ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Eo zany maneho an'ilay ny tompo, aiza? Efa ala porta ny tompo, eo am-baravarana ny tompo, efa mandondona, efa akaiky ny tompo zany. Efa eo am-baravarana izy, ho avy izy. Zavatra hitantsika rehetra mitsanga amin'izao tontolo izao zany dia manambara fa efa akaiky ny tompo. Efa eo am-baravarana ny tompo. Zay mahatonga an'ity afatra amin'ny Laodikia ity mazava-dehibe an'ity satria le zavatra toizany io ihany raha vao miresaka ianao zany ohatra ny hoe amin'ilay 20 vakitsika teo izy hoe indro eo mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Eo maneho an'le fiavian'ny tompo, inona ny zavatra misy rehefa ho avy ny tompo eo amin'irao lanitra? Misy fampakaram-bady eo rehefa ho avy ny tompo eo amin'irao lanitra. Misy fiaraha-misakafo rehefa ho avy ny tompo eny amin'irao lanitra, zany hoe misy fety zany eo, tompo eo am-baravarana. Ka ho an'ity fiangonana ity zany amin'izao vanina andro iainantsika zao zany dia zao vonina ve ty fiangonana ity andray ny tompo raha ho avy ny tompo ary vonina ve ny tompo satria ny tompo efa mandondona eo am-baravarana eo. Vonina ny andray ny tompo ve ny fiangonana zay misy amin'izao fotoana zao, fiangonana kristianina. Misy condition nefa ny andraisana ny tompo io. Move manana le fitafiana daholo andray an'izany fiavian'ny tompo zany. Move fa niambina daholo, feno daholo ve ny solika amin'izany fiavian'ny tompo zany. Raha miresaka solika tsika dia miresaka ny tenin'Andriamanitra zany. Ireo fiangonana rehetra izay misy amin'izao vanim-potoana izao ve vonina ny amin'izany zavatra zany. Fa efa mandondona ny tompo eo am-baravarana. Maneho an'izay zany io. Zay hoe efa tena akaiky zany ny tompo. Miresaka amin'ity fiangonana farany ity dia manambara ny fiavian'i Jesosy. Ka vonina ara ve zany reto vahoaka farany amin'ny tantarany tany ity. Ty fiangonana Laodikia ity. Araka ny resantsika teo hoe izay fiangonana kristianina rehetra amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay hoe Laodikia daholo. Tsy hakanavaka zany, tsy hakanavaka zany. Dia inona ary no teny fankasitrahana nataon'i Jesosy tamin'ity fiangonana ity. Raha mba mijery fankasitrahana zany ianao amin'io dia vakitsika kely angely izy dia jerintsika hoe misy fankasitrahana avy eo reo. Inona ny fankasitrahanao? Dia vakitsika toko 7 dia efa vakitsika manisy manomboka amin'ny 14. Ary soratra amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay ny andohaniny izao zavatra no arian'Andriamanitra izao.
fantatry ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao, aleo mangatsika nao mafana ianao fa satria matimaty ianao. Zany hoe voavita zany ny teny fampidirana ny fanambaran'i Jesosy Kristy manambara hoe izao le amen, le niandohan'ny zavatra rehetra. Tsy mba misy hoe fakasitrahana ohatran'ny fiangonana sasany tonga dia hoe mba fakasitrahana, tonga dia teny levoleva pria tefaka tamaina. Le zaza reny nivoaka dia niandry le ray aman-dreny tao trano, aiza reny mbola tsy niditra ihany hatramin'izao efa niteneniny hoe amin'ny 5 mody atao trano, fa amin'ny 9 nandro mbola tsy tonga eny miandry le ray aman-dreny. Ka mieritreritra izy hoe miravatary dada androany, dia tsy tonga dada fa mba afaka mbola mandeha mirevirevy kely majinijinika sy manao ny adalàna kely, tonga niditra ny trano taitra hoe io dada vo niditra pia tefaka tamaina. Zany nahazo an'ity fiangonana ity. Tonga dia ozy le amen, fantatry ny asanao fa tsy mangatsika ianao na mafana fa matimaty ianao. Fa na ianao mafana na ianao mangatsika, fa satria ianao matimaty dia alohan'ny vavako ianao. Zany tonga dia teny mahazo azy vao miditra. Ahoana zany? Fantatra ianao fa tany velo any tany ianao, hitako angeny niaraka taminao, lehilahy niaraka taminao iny. Tonga dia gina. Misy ankizy mbola kelikely moa dia misy ankizy ireny dia hoe rehefa ody ohatrany ianao ny hariva ozy izy ka hoe matahotra no bedy, dia maka ianao vaty kely ireny dia ataovy eo ambava ozy izy, tsy ka ataovy ambany lela ozy izy, dia amin'izay ianao tsy bedy rehefa tonga any an-trano. Zany no ny teknika asa izy nampianatra azy an'izany. Dia ahoana koa zany? Ataovy an'izany fa vao maika marary vakiny iny eo, fitavy tefa-tsofina dia maratra baro angamba. Zay no mikasika an'iny fa entre parenthèse ihany mikasika an'izay zavatra zay zany. Fa ty zany vao tonga dia pria tefaka tamaina ny nahazo anazy. Ary ny zavatra hita teo amin'ny fiangonana fito dia zao hoe izy rery ihany no teo amin'ny fiangonana fito no tsy mba nahazo an'izany hoe teny fakasitrahana izany. Ny fiangonana rehetra dia nahazo iny, nahazo teny fakasitrahana avokoa. Fa izy rery ihany no tsy mba nahazo an'izany fakasitrahana izany. Raha oharina amin'ny fiangonana Smirna izy na ny fiangonana Filadelfia dia zao ny fiangonana Smirna sy ny Filadelfia dia tsy mba nahazo teny fanakianana, fa teny fankasitrahana nomenan'ny Smirna sy Filadelfia. Fa i Laodikia indray zany dia ny mifanohitra amin'izay no nitranga taminy, tsy mba misy fankasitrahana fa tonga dia teny fanakianana, teny levilevy, kapoka ny nahazo anazy, tonga dia kapoka ny nahazo anazy. Zay zany nahazo an'ny Laodikia zany zay. Ka iresaka zany tsika tsy maintsy iresaka indray tsika ny tantaran'ny fiangonana zany mba ahafahantsika mamaritra hoe ahoana moa no nahatonga an'ilay fiangonana Laodikia zany. Ahoana no nahatonga indray ny tantaran'ny Laodikia, satria tsika niresaka zany ny amin'ny tantaran'ny fiangonana, hatramin'izay tsika niresaka ny tantaran'ny fiangonana, niainga tsika tamin'ny fiangonana apostolika, niditsika teo amin'ny transition zany nandra-pahatonga teo amin'ny fiangonana katolika romanina zany, niditra tsika teo amin'ny fiangonana katolika romanina, nivoaka avy tao indray ny fiangonana protestanta, avy eo amin'ny protestanta indray nivoaka indray ireto hoe protestanta evangelika reto indray zany nivoaka tao amin'ny fiangonana protestanta. Ary ty fiangonana Laodikia ty indray zay ahoana indray zany izy ty. Dia hojerentsika indray hoe ahoana indray ny fivoahan'ity fiangonana Laodikia ty zany. Ka namaranantsika ny tantara farany dia niresaka tsika teo amin'ilay resaka hoe 1844 na ny 1790. Inona ny zavatra nitranga tamin'io? Ny BDB zany ny vahoaka zany nivoaka tany amin'ireny fiangonana BDB ireny. Rehefa nivoaka tao amin'ny fiangonana protestanta zany ireo protestanta evangelika. Dia niparitaka zany izy ireo, indrindrandrindra tany États-Unis zany ny tena nisy azy ireo zany. Dia ny zavatra nisy araka ny resahantsika dia zao hoe nivoaka ilay fampianarana tamin'izay fotoana izay tamin'ny alalan'ny William Miller zany, mikasika ilay resaka hoe ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany. Ka rehefa resy lahatra an'izay zany nasain'ny fiangonana maro i William Miller nanambara an'izay fahamarinana zay, dia BDB ny resy lahatra zany kasika an'izay fahamarinana zay. Ary lasa nivondrona mihitsy zany izy, lasa ohatran'ny karazana mouvement anankiray zany izy ireo. Hoe tsy nisy tsony zany hoe zay pentécotiste na zay tsy hoe adventiste, zay pentécotiste na zay baptiste
na zay mety hoe témoin de Jéhovah, na zay hoe inona mety karazana anaram-piangonana tamin'izany vanim-potoana zany fa ny antsoina azy ireo zany satria samy nanantena ny fiavian'ny Kristy izy ireo araka ny daty izay efa nomena tamin'izay fotoana zay zany de hoe hiandry ny fiavian'ny Kristy de adventiste no ny antsoina azy ireo zany satria ny dikan'ilay hoe adventiste de miandry ny fiverenan'ny Kristy fanondroany eny amin'ny rano lanitra. Ny zavatra nisy nefa de zao nisy an'le resaka hoe désappointement zany na le resaka le hoe fahadisom-panantenana. Nisy an'izay resaka hoe fahadisom-panantenana zay zany ny amin'ny fiavian'ny Kristy satria zareo zany no name daty hoe 1844 Jesosy no avy nefa Jesosy tsy tonga tamin'ny 1844 satria tsy izay no lazain'ny faminaniana. Ny faminaniana de tanteraka tokoa tamin'io. Nisy faminaniana nambara mikasika le hoe 2300 soir et matin miresaka le 340 andro. Tanteraka io satria nisy fiandohana izy io, nisy araka ny faminaniana voapetraka ao anatin'ny faminaniana efa niresantsika teto fa tsy hiditra lavitra tsika de tanteraka tokoa io faminaniana io zany tamin'ny 1844 fa ny fiheveran'ny olona azy no tsy izy. Ny olona tamin'izany ny hevitra nanao hoe amin'io no avy Jesosy de farany ny tantarany tany nefa tsy izay no zavatra nitranga. Fa ny zavatra resahana teo de mikasika n'inona ny zavatra resahana. Miresaka ny fitoerana masina no resahana teo vanim-potoana io. Resaka fitoerana masina no resahana amin'io zavatra io zany. Ka eo no disy fanantenanan'le reto vahoaka reto zany satria hoe hodiovina ny fitoerana masina ozy izy zay mantsy no teny amin'le resaka hoe amin'le hoe 340 andro zany. Ka io tsika tsiditra be amin'iny resaka hoe 340 andro iny tsika satria taimy mangeza be anankiray iny tsy ho vitantsika iny zany. Fa amin'ny fampianarana hafa indray tsika miresaka an'izay zavatra zay. Fa ny tena zavatra tiantsika jerena zany de iresaka tsika mikasika an'ilay hoe reto olona zay resy lahatra reto zany. Ka lasa mouvement anankiray izy antsoina hoe mouvement adventiste, lasa mouvement mondial izy io satria nisy tsy tany États-Unis fa tonga raty Europa le izy zany na tany Pays-Bas nisy an'le izy. De tsy tonga ary Jesosy fa nisy fanadisom-panantenana tao. De ny zavatra nisy rehefa diso fanantenana ny olona zany de be no tamin'ireo zay mpino resy lahatra zany tamin'io faminaniana io sy resy lahatra ny amin'ny fiavian'ny Kristy na pastera io na olon-tsotra io na manan-karena io inona toerana nisy azy zany no kivy sy ketraka de naninona nialan-daharana zany na nitsokan-daharana niala tao tsy nintsony zany hoe zay tsy mino an'izany tsony. Na de teo zany efa zay fiemorany maro zay zany zay mantsy le izy hoe ohatra ny tamin'ny andron'i Jesosy Kristy mihitsy io. Tamin'i Jesosy Kristy tonga de ny jiosy ange tsy nino hoe Kristy le Mesia. Nefa Kristy le Mesia fa tsy nino ny Kristy izy. Rehefa maty ihany koa Kristy na mpianatra raha tsy nino hoe hitsangana amin'ny maty Kristy. Nefa Kristy de nitsangana tamin'ny maty de ohatr'izay koa ty zavatra ty. Fa ny zavatra nisy tamin'ny fiavian'ny Kristy voalohany de ny heveran'ny jiosy an'i Jesosy de hoe mpanjaka no avy. Anjaka amonjy antsika amin'ny ziogan'ny Romanina kanefa le mpanjaka ho avy ty analan'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fahotana, amin'ny ziogan'ny fahotana. De eto zany de mitovitovy amin'izay mihitsy ny zavatra nitranga teto satria fahadisom-panantenana ny eritreretin'izareo de ho avy Jesosy any amin'ny rano lanitra kanefa tsy izay ny zavatra nitranga. Tsy izay no zavatra nitranga. De diso fanantenana izy ireo. Diso fanantenana zany izy reto tamin'izay vanim-potoana zay be ny alan-darana hatramin'ireo pastera narivon'izay resy lahatra tamin'ny fahamarinana io zany de betsaka ny alan-darana. Nisy anefa tao anatin'izay nisy mpino tavela. Vitsy monja sisa nino. Azo isaina zany teo amin'ny 50 teo sisa 50 teo sisa nisan'ny tavela. Zay foana ankely izy. Ary io tena tanteraka ara-tsoratra masina foana. Ny mino ny fahamarinana zany de zao tsy mety ho maro anisa fa tsy maintsy ho vitsy anisa foana. Ary karazana fanasivanana ihany zany le resaka tamin'le hoe 1844 iny iza no tena nino, iza no tena maharitra amin'ny ten'Andriamanitra, iza no tena mifikitra amin'ny ten'Andriamanitra.
maro moa nitsokan-darana zany niala tsy nivavaka tsy kristianina tsoa. Maro any koa niala tamin'ny nitsokan-darana fa mbola nanao mouvement hafa indray koa ary mbola nametraka daty hafa indray koa ny sasany. Fa revondron'olona zay tena nino zany hoe tanteraka le faminaniana tamin'io 1790 io dia taona taorianan'io zany ataontsika hoe roa taona taorianan'io tamin'ny 1790 dia teo amin'ny 50 teo nisan'ny zareo sisa zany tavela. Fa ny akabeazany dia zao nanary tokony akabeazany. Ary ireo zay nanary toko ireo zany dia nanao conférence ihany koa izy ireo. Satria maro ny pasteur zay resy lahatra. Nefa tsy tanteraka ilay izy dia diso fanantenana. Dia nivondrona ireo tamin'ny 1900 tamin'ny 1845. Nivondrona izy ireo tamin'ny 1845 tany New York zany ny 29 avril au 1er mai. Nanao fivoriana be zany zareo nanao conférence ngeza be. Dia inona ny zavatra nitapahany zareo tamin'izay fivoriana izay nataony izay nandray résolution zany izy. Nisy fanapahan-kevitra noraisina zany tamin'ny fivoriana izay natao io zany. Ho an'ireo zany izay nanary toko zany dia nivondrona izy. Dia nivoaka zany nisy résolution izay nivoaka zany tao na fanapahan-kevitra izay nivoaka zany dia zao hoe isarakitsika amin'ireo zay minomino angano sy arirarira. Ireo zay mievitena hoe manana mahita fahazavana na fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy mino an'izany intsony tsika fa misaraka amin'izany tsika. Fa tsisy fahamarinana vaovao zany intsony. Andriamanitra nefa dia manao. Andriamanitra tena nanokatra ny lanitra hitantsika tsara mihitsy tamin'ny fampianarana teo amin'ny Philadelphie ny hoe nisokatra ny varavaran'ny lanitra. Misy varavarana sokafako izy Andriamanitra ka tsy misy marindrina azy. Zany hoe nisy fahamarinana no sokafan'Andriamanitra tao zany. Ho an'izay handray an'io fahamarinana io. Zareo reto nefa nivory dia inona ny zavatra nataony? Tsika tsy misaraka tsika amin'ny olona zay milaza azy fa misy fahamarinana vaovao nomena na fahazavana nomena. Fa tsy misy zany. Tsika koa misaraka amin'izay mampianatra. Any resaka hoe anganoangan'ny jiosy. Inona ny anganoangan'ny jiosy? Resaka faminaniana ohatra mikasika ilay resaka hoe zao ny faminaniana voalaza. Mikasika hoe 740 andro ohatra. Anganoangan'ny jiosy zany amin'izy ireo. Tamin'ireny vanim-potoana ihany ireny koa moa dia efa nisy ny satria tamin'ny 1840 dia efa nisy vondron'olona kely efa nanomboka resy lahatra tamin'ny resaka hoe sabata zany. Dia zany sabata zany lazaina anganoangan'ny jiosy misaraka amin'izay mety milaza fahamarinana vaovao tsika efa tsy misy zany. Na ihany koa misy olona mametraka inona porofo vaovao hoe izao indray ny porofo vaovao mikasika ny 740 andro. Na zao porofo vaovao ny amin'ny fahamarinana ny soratra masina misaraka amin'izany tsika. Zany hoe niverina zany zareo tamin'ny fahamarinana izay efa niraisin'ny zareo tany aloha. Dia inona zavatra nataon'izy ireto? Nataon'izy ireto ohatra ny nataon'ny protestanta ihany. Rehefa niala tao amin'ny fiangonana katolika ny protestanta dia nanomboka nitsangana ho institution ny protestanta. Dia nanomboka maty ireo pionnier. Niala teo zany ohatrany hoe ireo Luther sy ny hafa teo aloha rehetra ny Calvin sy ny rehetra zany dia zao tsy nitombotsony ny fahamarinana zany. Ary na tamin'ny fahavelomany reny ary zany dia tsy nitombotsony efa nanomboka tsy nitombotsony koa ary le fahamarinana satria efa nijanona efa lasa institution d'état le fiangonana protestanta. Dia tsy nitombotsony ny fahamarinana, tsy nitombotsony ny fahazavana fa nijanona tamin'izay fahamarinana hiton'ny Luther ny fiangonana protestanta. Lutheriana nijanona tamin'ny fahamarinana izay hitany Calvin ny FJKM sy ilay mentoriny Calvin teo aloha zany. Dia tsy nitombo zany le fahalalana. Dia tonga koa zany ny androny reto le evangelista satria nisy fahazavana nisy sokatra nomen'Andriamanitra tamin'ile fifohazam-panahy nivoahan'izy ireo teo amin'ny fiangonana protestanta satria zareo le nitazona le fahamarinana. Le hoe tany mafy izay anananao. Tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra eo dia nitazona le fahamarinana izy. Ho an'ireo izay nitazona le fahamarinana izay dia inona ny zavatra nisy? Be dia be indray ny kivy siketraka zany tamin'ny alalan'ity resaka hoe fiavian'i Jesosy ity. Nisy fahadisom-panantenana tato dia niverina zany zareo. Hoe tsisy zany fahamarinana vaovao zany. Fandrembremena saim-bahoaka zany.
aza miverina amin'ny fampianarany jiosy zany tsisy zany misy porofo avao aza mino tsy mino an'izany tsika misy milaza fa mahita fahazavana vaovao tsy misy an'izany de tsy ny tombontsoa ny ara-panahy izy ireo fa niemotra zany niemotra ny alan-dalana de zareo nino tanteraka fa tsy tanteraka le faminaniana tamin'ny 1844 na de teo zany efa zany zavatra anankiray nitazominy zareo sisa zany ary hitantsika izao amin'ny fiangonana evangelika amin'izao fotoana zao de hitantsika io zavatra io de mikasika ny resaka hoe fiavian'i Jesosy hoe Jesosy Kristy mbola ho avy tazominy zareo zany zay fahamarinana zay ho avy Jesosy ny fiangonana evangelika nge tena mbola mino an'izany fiavian'i Jesosy zany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao kanefa na de teo ary zany de zao na de nisy ary zay conférence zay tamin'ny 1945 tsy naharitrela de nisaraka le mouvement satria nahoana les idées sont très diverses zany hoe samy manana ny heviny de lasa nisaraka de normal be raha amin'izao vanim-potoana iainantsika zao misy karazam-piangonana protestanta evangelika be de be maneran-tany vokatra ny zavatra io zany de feno maneran-tany misy azo atsona azy daholo jereo fotsiny Madagasikara za motsy de mahay fa nareo mety mahay azy io Jesosy mamonjy Jesosy fitiavana ao ny misy hoe ny azo atsona kio zany vao ny oloko ao ny FM foi tsy fantatro tsy haiko zay fiangonana Madagasikara any za motsy any de tsy de tena fantatra be de be fa tia Ampitaranomasina de be de be zany misy karazany koa tia Ampitaranomasina any États-Unis araka ny le resantsika teo ao ny misy fiangonana hoe evangelika naturiste bridana daholo ny ray mpiangonana ao misy karazany zany tsy fantatro misy karazany vokatra n'izay zavatra zay de lasa samy nanana ny fiheviny teny daholo de samy nanao ny fiangonany teny daholo de mbola hitantsika ny ankabeazany mbola misy zany amin'izao fotoana zao zanak'ireo fiangonan'ireo taloha amin'izao vanim-potoana zao mbola misy ary mbola niteraka be de be koa ary ireo amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria be de be koa mbola vao niforona taty aoriana fa ny sasany koa tamin'izany vanim-potoana zany de nisy no tonga de rava tanteraka le fiangonana zany vokatra n'izay zavatra zay fa iza moa ny tena zavatra tena hoe ifantohantsika eto zany de ny zavatra miinteresse atsika zany na hoe ifantohantsika de reto vondron'olona kely reto zay nitazona le fahamarinana ka tsy niary manao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka mandainga rehefa miteny Andriamanitra de tanteraka ny zavatra nambarany de nomen'Andriamanitra nanaiky zany izy ireo le fahamarinan'Andriamanitra ary manaiky koa izy hoe Andriamanitra de efa nanokatra ny varavarana ka Andriamanitra nanome fahazavana miverina amin'ny fahamarinana zay natao iny natao tsatoka ny alana tany aloha de zareo nino fa tanteraka le faminaniana de niasa mouvement kely zareo izy tsy teny hoe tonga de niaraka fa vondron'olona kely majinijinika ny saraka ny état mantsy any États-Unis misy 52 état any États-Unis zany hoe misy état 12 any États-Unis zany na ohatrany hoe fanjakana 12 zany ao anatin'ny firenena anankiray zany samy manana ny gouverneurny zany de ireo tany amin'ireny état be de be reny nisy vondrona kristianina kely majinijinga samy nanao petit groupe kely tany amin'ny toerana nisy azy tany daholo zany zareo ary ny tena fantatra de taty amin'le partie nord-est tany États-Unis zany ny tena fantatra nisy tena hoe nisy fantatra zany taty fa zareo tsy hoe mipetraka tamin'ny toerana anankiray zany de ireo vahoaka reo zany satria mifandray izy ireo amin'ny alalan'ny resaka imprimerie zay atao zany amin'ny tracte zay atao de mifandray izy ireo amin'ny resaka hoe fampianarana mifandefa fampianarana zany izy ireo de nanomboka mivoaka amin'izay ny fahamarinana de ireto olona reto zany atsontsika hoe reo zany nanomboka resy lahatra ny amin'ny fampianarana ny amin'le sabata resy lahatra ny amin'ny fahamarinan'ny sabata izy ireo na de teo ara tamin'ny 1840 efa nanomboka nisy olona kely resy lahatra fa mbola mivavaka tamin'ny alahady daholo izy ireo tamin'ny 1944 fa taty aoriana amin'izay zany de nanino taty amin'ny taorianan'le désempointement io na resaka le fahadisom-panentenana io
dia zareo nefa nanino nitoy zareo nikarika le fahamarinana, tsy namoy fo tamin'izany izy fa nitoy nikarika le fahamarinana dia nisokafan'Andriamanitra ny sainy tamin'ny sabata, men'Andriamanitra azy ireo ny fahamarinana izany sabata izany. Dia nanomboka naninona ihany koa izy ireo nivavaka tamin'ny sabata. Dia ireo no antsoina zany araka le fiteneny ce furent les premiers adventistes du 7e jour. Ny adventiste talohan'ny 22 octobre 1844 zany antsoina fotsiny ireo mouvement ireo hoe adventiste satria miandry ny fiavian'i Kristy. Fa reto taorinan'ny 1844 reto zany le vondron'olona izay mbola nanaiky ny fahamarinana Andriamanitra efa nanokatra ny fahamarinana nanome fahazavana, dia ireo le resy lahatra ny amin'ny sabata. Dia nanao fivoriana izy ireo, dia rehefa nivory izy ireo dia nomen'Andriamanitra fahazavana tao hoe izao no anarantsika, anaovantsika ny anaran'ny fiangonantsika mikasika ny fanantenantsika sy mikasika ny finoana izay inoantsika dia ny andron'Andriamanitra. Dia izay no nahatonga le anarana hoe adventiste du 7e jour zany. Dia betsaka ny fahamarinana ihany koa izay nanaraka tao aorianan'io zany. Inona ny fahamarinana nanaraka tao? Hitantsika tao le resaka hoe fahamarinana zany mikasika ny resaka hoe sanctuaire io na ny fitoerana masina. Eo le fahamarinan'ny sabata izay efa niresahantsika teo. Eo ny resaka fahamarinana koa mikasika ny resaka hoe madio sy ny maloto. Hoe ahoana amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra misy ny atao hoe madio, misy ny atao hoe maloto fa tsy hoe mikambana daholo ny akoho sy ny vorona rehetrarehetra zany. Na amin'ny resaka maloto madio zany tsy resaka hoe sakafo ihany zany fa amin'ny resaka ara-pitafiana ihany koa zany. Amin'ny resaka eo ihany koa le resaka le hoe resaka tempérance, tsy fanaovana excès amin'ny zavatra izay atao zany. Na hoe fanararoata hoe ohatra hoe misakafo ianao dia tiena be na misy ohatra resaka tempérance fahalalana onona zany amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe fitondran-tena ara-kristianina, araka ny soratra masina zany ny zavatra nampiarin'izy reto zany. Fahamarinana mikasika ny resaka hoe batisa, hoe tsy ny zazakely no atao batisa fa ny olon-dehibe ao daholo zany rehetrarehetra zany. Mbola hiresaka n'izany lava be moa tsika. Ao zao dia efa be dehibe sady ny tenan'izany manao izy sekta io. Tantaran'ny fiangonana ange zany resahako amintsika izany. Fa anjarantsika no mandray na ino, mbola tsy mitena eto hoe manajany sabata, mbola tsy mitena eto hoe aza mihinana biby maloto. Tsy mitena an'izany mihitsy eto fa fampianarana miresaka ny tantarantsika, miresaka ny zavatra nisy tamin'ny androny ary miresaka hoe inona ny zavatra nitranga taorianan'le 470 sy 100 izany. Taty aoriana moa dia inona ny zavatra nitranga rehefa nahita nahazo fahamarinana be dehibe zany ity fiangonana ity ary tena tao anatin'ny fifoazana tanteraka izy ity zany, tao anatin'ny fifoazana tanteraka zany izy ity. Dia zao hoe rehefa nahita an'izay fahamarinana izay izy dia nitondra n'io anarana io hoe adventiste du 7e jour na hoe adventiste mitandrina ny andro fahafito zany. Ny zavatra nisy nefa dia ity lasa grande organisation izy taty aoriana, lasa fiangonan-dehibe zany izy taty aoriana, fiangonana tena hoe mondialement connu. Eran'izao tontolo izao misy ny fiangonana adventiste ary efa manana ny toerana misy azy. Izy koa tsy antsoina hoe secte amin'izao fotoana izao fa efa manana ny toerana misy azy koa izy, efa organisation izy. Rehefa mivory zareo dia antsoina hoe conférence générale ny fivorim-be zany. Misy taonany moa isany hoe isaky ny zao taona, tsy haiko isaky ny efa taona na tsy fantatro isaky ny firy taona misy an'iny fa misy an'iny conférence générale iny izay atao zany fivorim-ben'ny adventiste maneran-tany zany. Dia misy olo-tena moa zany tonga amin'izay fotoana izay zany. Kanefany araka tenentsika hoe amin'izao vanim-potoana izao dia efa lasa organisation mondiale izy, efa lasa organisation ngeza be, efa lasa institution ngeza be zany. Kanefa n'ireo vondron'olona tamin'ny voalohan'ireo izay azo vitsivitsy ireo tany am-boalohany dia naninona? Tsy nety nanaiky an'izany hoe ho atao organisation zany io fiangonana io aty aoriana. Zareo tsy nanaiky an'izany mihitsy satria tsy tao anatin'ny tanjony zareo ny hanao organisation zany hoe hanao zavatra ngezabe zany, fa ny zavatra important tamin'ny zareo ireo dia zao
ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny fanarahana ny fahamarinana. Satria zareo niala tamin'ny fiangonana protestanta zay nisy azy, le protestanta évangélika, nanaraka le antsoina hoe vérité présente, na hoe ny fahamarinana amin'izao androntsika izao zany omen'Andriamanitra atsika. Misy fahamarinana zany nomen'Andriamanitra. Dia fahamarinana zay nomeny nanomboka tamin'iny 1844 iny hatramin'izao andro ianantsika izao fa misy fahamarinana nomen'Andriamanitra zany tao aorianan'iny vanim-potoana iny. Dia ny zareo zany zay ny zavatra important taminy hoe manaraka ny fahamarinana nomen'Andriamanitra dia mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy nisy tao amin'izareo mihitsy zany hoe hanao mouvement ngeza be zany izy na hanao organisation zany izy. Ka tsy zavatra discussion tao amin'izareo mihitsy zany hoe tsika tsy hanao église zany, tsy hanangana église zany tsika, fa vondrombavaka no ataotsika. Samy manana tokantrano kely ihany dia manao cellule de prière dia zany hoe tena fiainana kristianina ohatra ny tany amboalohany zany tamin'ny andron'ny fiangonana apostolika zany raha zany azo ilazana anazy. Inona moa ny antony tsy nanao ny tenenany zareo hoe tsy hanaovana fiangonana zany tamin'izany vanim-potoana zany? Satria natahotra izy ndrao dia lasa inona? Lasa ho fombafomba fotsiny, araka le teny vahiny hoe formaliste zany. Lasa fombafomba fotsiny le fivavahana. Satria izay mihitsy mantsy ny fiangonana izay misy, ny fiangonana lehibe ny akabeaza mitsangana dia lasa fombafomba. Ohatrany hoe resaka fomba dia hoe Noely, tonga ny Noely dia manao fomba Noely. Teraka Jesosy dia samy manao tranon'omby kely eny, teraka Jesosy. Dia asiana anazy hoe fombafomba zany. Fombafomba ny fiangonana. Ny pasteur rehetra manao robe pastorale be daholo, miavaka mihitsy ny pasteur ery aloha ery, mpivavaka tsotra aty ambany. Dia mba miteny aminao tamin'ny andron'ny apôstôly ve nisy an'izany? Mba miteny aminao tamin'ny andron'ny apôstôly nisy an'izany? Ty fiangonana ity tsy nanao an'izany ty. Ny mpitondra ery aloha tsy manao robe pastorale zany. Ary izy tsy manambony ny hafa mihitsy. Fa dia hoe tsika samy mpirahalahy ao amin'ny tompo. Araka le tenin'Andriamanitra manao hoe Jesosy miteny hoe aoka eo aminareo tsisy antsoina hoe rabi, na hoe maître, na hoe tompo. Fa nareo dia samy mpanompo avokoa, nareo dia mpirahalahy avokoa izy Kristy. Dia samy antsoinao rahalahy. Zany ny fiainan'ity fiangonana ity nanaraka le fahamarinana fototra, niverina tamin'le fahamarinana fototra zany. Dia niaina tamin'izay ty fiangonana ity satria natahotra izy hoe ndrao dia fomba formaliste fotsiny ny zavatra ataona hoe fombafomba fotsiny, lasa fombafomba ange le fivavahana amin'izao fotoana zao. Ny zavatra ao am-piangonana dia fombafomba fotsiny fa tsy tena resaka hoe ara-panahy. Dia natahotra an'izay izy hoe ndrao lasa fombafomba tsika raha manao église ka lasa maninona? Tsy mahazo ny andon'ny lanitra itsony avy any an-danitra ka ho very izay andon'ny lanitra irotsaka fitahiana ao antsika zay. Matahotra izy hoe le faveur divine tsy ho azo ny tsony. Le fankasitrahan'Andriamanitra tsy ho azo ny tsony. Satria nomen'Andriamanitra fahamarinana izy. Dia be dia be nefa ny fiangonana amin'izao fotoana zao manao an'izay fomba formaliste zay. Ka rehefa nanao an'ilay formalisme religieuse izy dia inona ny zavatra nisy? Niala le faveur divine. Na le andon'ny lanitra fitahiana ho an'ilay fiangonana zany lasa miala. Dia be ny fiangonana amin'izao fotoana zao zany. Dia ny zavatra mahatalanjona dia ity. Amaranantsika ny lesona dia zao. Na dia teo ary zany fikasan'izy ireo tamin'izany fotoana zany hitazona ny fahamarinana fototra. Na dia teo zany fikasan'izy ireo tsy hanao fiangonana lehibe izany. Kanefa lasa organisation ngezabehany izy taty aoriana. Dia nanahoana? Tratra an'izay ihany izy taty aoriana zany. Ary ny fiangonana adventiste mihitsy ary, satria mbola misy amin'izao fotoana izao fiangonana adventiste amin'ny tandrony andro fafito, dia izy mihitsy no milaza manao hoe izy no fiangonana Laodikia. Ary izy rery ihany no fiangonana Laodikia. Dia tratra ny zavatra natahorany ihany izy satria fa lasa organisation ngezabe izy. Raha natahotra izy ny tsy formalisme, raha natahotra izy ny tsy formalisme religieuse zany hoe resaka hoe fombafomba zany eo am-piangonana, tratra an'izay ihany izy taty aoriana. Raha natahotra izy no ialan'ny andon'ny lanitra,
tratra n'izay nisy tateoriana ny antony dia zao tonga amin'ilay organisation ngizabe izy lasa institution izy ary izy mihitsy ny tenany milaza manao hoe izay no fiangonana Laodikia, izay no fiangonana farany. Eo ny amaranantsika ny lesona amin'ity fa iresaka tsika betsaka mikasika an'izay lesona izay manaraka manao hoe ahoana ny mahafiangonana Laodikia any fiangonana adventista. Araka izy no manambara azy dia ho resahantsika eo mikasika an'izay zavatra izay. Ivavaka tsika ary. Jehovah Andriamanitra iray io. Mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra anao izay iray fa afaka indray mbola niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity ity. Eny nampafantarinao anay iray nomenao anay ny tantaran'ny fiangonana niala tany amin'ny fiangonana apostolika. Mandra-pahatonga amin'izao vaninandro farany misy anay izao. Dia tonga izay aty amin'ny fiangonana Laodikia ary miafara amin'ny fiangonana rehetra izay misy amin'izao vaninandro iainana izao ary ihany koa miresaka ny amin'ny fiangonana adventista izany. Raha io lehibe ny fitiavanao anay ary izany rehetra izany no voasoratra ho fianarana ao anay satria izay nalavo ny rehetra tompo dia mety mahalavo anay ihany koa izany. Ka dia aoka ny fanainao masina no hitantana sy vimina anay ireo mba hitandremanay ny teninao sy anarana izany. Fa raha manao izany izay dia ianao hiaro anay amin'ny andro ny fakapanahy. Dia raina sy ankalazaina ny anaranao raha io, sandratra hiavy ny anaranao. Dia apetraka sahady eo am-pilatananao ireny fotoananay manaraka mba ho totosa somatsara ny. Ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany raha hitao anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy dia mifampitona indray sika manaraka Laodikia ny lesontsika izany miditra lalindalitsika ny amin'izy io. Veloma daholo. Bye bye.